dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika an'io zany a dia ny momba ny aretina izay mamono olona maro dia maro tokoa amin'izao fotoana izao a, eran'izao tontolo izao zany a, dia ny fahatapahan'ny lalan-drà na ny accident vasculaire cérébral izany. Inona moa zany a io karazana aretina io? Dia ny fahatsetseman'ny lalan-drà izany a, na ny fahatapahana mihitsy a, izay a mahatonga ny karazana hémorragie zany a, izay a mietefa any amin'ny lalan-drà any amin'ny ati-doha zany a, izay mahatonga ny fahafatesan'ny sela ao anatin'ny cellule nerveuse zany, ary ny fahatapahan'ny fitondran'ny lalan-drà ny oxygène sy ireo karazana otrikaina maro zany a, izay entiny amin'ny alalan'ny rà ka mamelombelona an'ireo ataontsika hoe zany hoe sela na cellule nerveuse ao amin'ny ati-dohantsika olombelona izany. Ka ohatran'izao zany a ny fitrangan'izany ataontsika hoe fahatsetseman'ny lalan-drà izany. Raha ohatra ka hoe raisintsika ohatra zany a hoe ity zany a ny lalan-drà, dia io zany a ny zavatra izay manesina ny lalan-drà, ka mety ho cholestérol io a, na mety a karazana rà izay mivaingana izany a, ka mahatonga ny tsy fahatombanan'ny ataontsika hoe zany hoe fikorianan'ny rà araky ny tokony ho izy. Ka misy karazany roa zany a ny AVC, dia ny ataontsika hoe AVC ischémique, izany hoe fahatsetseman'ny lalan-drà zany a, dia ao a ny AVC hémorragique, izany hoe ny fahatapahan'ny lalan-drà tanteraka izany. Ohatrin'ny ahoana zany a ny fomba fisehoan'izany atao hoe accident vasculaire cérébral izany, na ny fahatapahan'ny lalan-drà izany, dia misy karazana signe zany a izay boriborintsika zany afoesina amin'ny hoe vite, izany hoe ny V zany a dia visage, izany hoe raha ohatra ny olona iray zany a tonga de misy karazana ohatran'ny hoe fiovana eo amin'ny tarehiny, tsy mihetsika ohatra ny tarehiny a, na ohatran'izay zany tsisy expression, dia efa tokony ho maimahina zany. Dia ny I zany incapacité ny dikany a, dia ny raha ohatra tenenina zany le olona hoe ampiakary ny tanana anankiroa zany a, dia tsy afaka mampiakatra na mampietsika ny tanany anankiroa izy zany. Dia ny T zany a dia trouble de la parole, izany hoe tsy afaka miteny tsara araky ny tokony ho izy zany a ny olona anankiray, izany hoe asainao mamerina teny izy zany a, dia tsy afaka mamerina an'iny teny iny, na hoe anontanianao hoe iza ny anaranao a, dia sarotra aminy zany a ny miteny an'izay anarany zay. Dia ny E zany a dia extrême urgence, zany hoe io zany a raha vao mahita an'ireo karazana signe ireo zany a ianao amin'ny olona iray a, dia tokony zany a miantso aingana dia aingana zany a. Raha ohatra aty Canada zany a dia miantso ny 911. Raha ohatra moa zany a any amin'ny tany ohatran'ny Madagasikara zany a, dia miantso taxi aingana na miantso olona izay afaka hitondra aingana dia aingana zany a ny olona izay voan'io accident vasculaire cérébral io zany a any an-hôpitaly a, aingana dia aingana, izany hoe alohan'ny 4 heures de temps, izany hoe 4 ora taorian'ny nitrangan'io karazana signe rehetrarehetra io zany a, no misy kokoa ny chance a ahaveloman'ilay olona, na ny ahafahana zany a mamonjy azy a amin'ny fotoana tokony ho izy. Misy ihany koa zany a ny karazana fambara hafa
ohatrany hoe marary mafy mihitsy zany a ny lohan'ny olona anankiray, zany hoe tsy afaka kalmena mihitsy amin'ny paracetamol na ny Tylenol ohatra zay zany a, dia misy ihany koa zany a mety tsy mahita izy na hoe mazavozavo ny fahitany tapitapoka eo dia mety ihany koa zany hoe tsy afaka mandeha. Raha ohatra zany zay zavatra rehetrarehetra izay zany no hoe fambara hitanao dia aza misalasala ny tonga dia mitondra an'ilay olona zany any amin'ny dokotera. Inona zany no mety mahatonga an'io accident vasculaire cérébral io zany, dia ny efa nolazaiko teo hoe ny fahatsetsehana ny lalan-dra zany amin'ny alalan'ny ra izay mivaingana. Misy ihany koa zany ny karazana manaranaka ny héréditaire zany amin'io toe-javatra io, dia mety ihany koa ny cholestérol na ny tavy be loatra izay manatsetsina ny lalan-dra izany ka izay no antony zany ny hoe anaovana ny fanorona hevitra ny mba hitandremana amin'ny resaka sakafo, mbola hidirantsika any aoriana ny momban'iny zany. Dia mety ihany koa ny olona izay misy ny fiakaran'ny tosi-dra na ny diabeta izay tsy voatsabo tsara araky ny tokony ho izy, tsy voara-maso tsara araky ny tokony ho izy, ka dia mety ho complication amin'ny hypertension artérielle na ny diabeta zany ny fahavakin'ny lalan-dra. Inona zany ny ataontsika hoe zany hoe fisorohana zany an'io karazana aretina io, dia ny fijerena matetitetika zany any amin'ny dokotera zany ny fahasalamanao. Izay aloha dia voalohany indrindra, raha eo amin'ny manomboka eo amin'ny 70 taona eo zany dia mba tokony efa mitsiditsidika ny dokotera. Dia ny fijerena akaiky ny momban'ny fiakaran'ny tosi-dra, raha misy miakatra tosi-dra zany ny olona iray na voan'ny diabeta na misy cholestérol, dia tokony voara-maso tsara ny dokotera zany ny fitsaboana an'ireo karazana aretina ireo. Efa nazavaiko teto ny momban'ny fiakaran'ny tosi-dra, ny momban'ny diabeta atao ahoana zany ny mikarakara ny olona izay manana an'ireo karazana aretina ireo. Efa nazavaiko tamin'ny atsipiriany teto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé ny momban'ireo, satria raha ohatra ka tsy voara-maso tsara izany ny fizotran'io aretina io sy ny fiombony ary ny mety ho fitarany, dia izay no mety mitondra hatrany amin'ny fahasimban'ny lalan-dra na ny fahatapan'ny lalan-dra izany. Inona koa zany ireo karazana hoe fitandrofana an'io aretina io zany dia ny tsy fifohana sigara ohatra, ary ny tsy fanaovana fisotroana toka be loatra zany, dia ny fanaovana ny fanatanjahantena zany 30 minutes isan'andro, na manao la marche na manao natation na mandeha amin'ireny salle de gym reny, zany hoe ianao zany no mifidy ny fanatanjahantena izay mifanentana aminao ary izay tianao koa ny manao azy. Eo ihany koa zany ho an'ny olona izay somary matavitavy zany dia tsara ny mba manena vatana izany, zany hoe manenjika ny ataontsika hoe zany hoe ny poids santé. Dia ny fampisalasalana ihany koa ny fihinanana ny sira, ny siramamy, ny tavikena be loatra, indrindrandrindra zany ny tavikenan'omby izay tena mety manimba ny lalan-dra, manesina ny lalan-dra ka ny henan'omby zany dia tsaratsara indray isan-kerinandro, fa aprisihana bebe kokoa zany ny fihinanana ny trondro
sy ny henan'akoho. Dia ampirisiana ihany koa zany efa nazavaiko teto foana zany ity vilia izay mampiseho ny tokony sakafo hohanina isan'andro sy ny quantité izay tokony hohaninao zany raha ohatra ianao ka manana an'io karazana aretina hypertension artérielle, ny diabeta sy ny cholestérol ary ny fahataviazan'io dia tokony ianao zany manana ny ataontsika hoe régime izay arahanao isan'andro ka ny eto amin'ny atsasaky ny vilia zany dia ireo ataontsika hoe zany hoe karazana légume na crudité io zany ny anamaitso eo ny karaoty, ny laisoa, ny concombre, ny voatabia sy ny sisa zany dia azonao hohanina zany amin'ny atsasaky ny vilia. Dia eto zany amin'ny apahefatry ny vilia zany no misy an'ireo karazana protéine izay aprisihana dia aprisihana zany ny fihinanana ny voamaina, dia ny tsaramaso, ny voanjobory, ny lentille tsy asisa sy ny petit pois. Reny zany dia tsara de tsara mihitsy satria ireny zany dia mitondra ny ataontsika hoe protéine avy amin'ny zavamaniry izay mora levonina ary mitondra otrikaina tsara de tsara satria tsy manimba ny lalan-drà ireny karazana voamaina ireny. Dia ao ihany koa moa zany araky ny tany saiko teo dia ny akoho sy ny trondro. Eto amin'ny raha apahefatry ny vilia indray zany dia eo ilay ataontsika hoe sucre lent, izany hoe ao anatin'izany sucre lent izany ohatra dia ny ovy, ny vary, ny mofo, reny zany ny katsaka dia tsaratsara zany ny hoe ireny no hohanina raha ohatra zany raha par rapport amin'ny hoe sucre rapide. Ny sucre rapide zany dia ireo siramamy izay tena manimba dia manimba ny taofa sy ny lalan-drà, toy ny bonbon zany toy ny siramamy, ny karazana tantely. Ny tantely moa zany aloha dia raha mihinana zany dia kely dia kely ny ataontsika hoe zany hoe ny quantité an'ireny zavatra ireny rehefa hohaninao zany indraindray. Dia ireto amin'ny manodidina reto zany ny karazana hoe goûter na ny collation zany izay aprisihana dia ny karazam-boankazo toy ny akondro, toy ny zavoka, ny indrindrandrindra koa zany ny noix sy ny voanjo. Reny zavatra reny raha ohatra ianao tsy allergique amin'ireny dia tsara ny mihinana azy isan'andro. Efa nazavaiko teto ny hoe inona ny zavatra entin'ny ataontsika hoe fihinanana akondro isan'andro, ny fihinanana ny voanjo, ny fihinanana ny voankazo, ny paoma, une pomme chaque jour vous éloigne du docteur. Fomba fiteny moa izany zavatra izany fa mitondra otrikaina betsaka zany ny paoma. Dia ny laisoa koa zany tsara de tsara koa ny fihinanana azy satria mitondra calcium ary dia karazana diurétique ary mahatsara vavony ihany koa zany ny fihinanana ny laisoa. Dia ao anatin'ny fitandrovana ihany koa zany ny fanenana ny ataontsika hoe zany hoe stress na ny tepitepin-tsaina be loatra izany ka mampametra-panontaniana anao hoe ahoana zany possible ve ny hanenana ny tepitepin-tsaina amin'izao fahasarotan'ny fiainana izao. Fanontaniana mipetraka tokoa zay zavatra zay satria ahoana tokoa moa raha ohatra ka tsy ampy ny vola ao an-trano, tadiavina daholo ny zavatra rehetra nohanina androany, tadiavina androany mampikorota-tsaina ny fandehanana any amin'ny dokotera na ny fampianarana ny ankizy tsy ampy izany zavatra rehetra izany dia mety
miteraka ny ataontsika hoe fikorontanatsaina zany eo amin'ny vahoaka kanefa any amin'ny tany mahantra dia manana ny problemany fa aty amin'ny tany vaventy koa dia manana ihany koa ny problema izay manandrify azy zany hoe ny aty zany mety tsy ho problema materiel intsony fa ny problema ihany koa amin'ny fiainana andavanandro ka raha ohatra ka mbola misy ny zavatra azo sorohana zany dia atao izay handaminana ny saina zany amin'ny zay lafin'izay satria ny aty ohatra dia ny rotoroto amin'ny fiainana andavanandro ny tena problema ary ny fandaminana ny emploi du temps amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ka ireny méthode efa natoroko teto reny dia ny fanaovana ny méditation ao anatin'izany ihany koa ny fahaizana ihany koa manokana fotoana kely mba hivavahana na hoe manomana ihany koa zany mijery akaiky ny hoe inona ny problema inona ny vahaolana ny fahaizanao mandamina an'izay karazany zavatra zay ka izay no antony anaovako an'ireny développement personnel reny eto na amin'ny lafiny rehetrarehetra na resaka politika na resaka fiainana ao atokantrano na resaka fiainan'ny mpifankatia na ny fifandraisana amin'ny mpinamana sy ny mpiara-miasa efa nasehako teto daholy na ny probleman'ny tanora dia tokony zany hiatrika ny problema ny olona tsirairay zany mba hangalana an'io atao hoe stress na ny tebitebitsaina io dia ny fisotroana rano koa tsara dia tsara 2 litatra isan'andro dia eo ihany koa zany ireny pilule contraceptive ireny na ny faninana ny zaza zany dia raha ohatra ka vehivavy efa misy hypertension artérielle zany dia tsy tsara mandray an'ireny karazana pilule ireny fa tokony soloana zavatra hafa zany ny contraceptif ohatra mampiasa condom na mampiasa an'ireny dispositif intra-utérine ireny zany dia ahoana ny fitandrofana zany ny iverenan'ilay accident vasculaire raha ohatra zany ka olona iray izay efa voan'ny AVC zany izy dia atahorana ny fitarany satria ny zava-dehibe zany raha ohatra ka efa voan'ny accident vasculaire ny olona anankiray dia ny fitandrovana rehetra izay efa tanisaiko teo dia ny fijerena akaiky ny momba ny hypertension artérielle ny diabeta ary ny cholestérol dia jerena régulièrement zany any amin'ny dokotera ny fahasalamana ary dia mampiasa ny anticoagulant misy maro dia maro moa zany ny karazana anticoagulant zany hoe izay manala ny fahatsitseman'ny lalandra misy an'ireny plavix reny sy ny sisa ny dokotera moa zany no mahita ny karazana fanafody izay taony arakarak'izay fitrangan'ilay accident vasculaire cérébral dia eo ihany koa zany ny rééducation amin'ny physiothérapie misy ny massage misy ny acupuncture dia indrindrandrindra zany ny psychothérapie zava-dehibe sy ny soutien ny fianakaviana zany dia manome hery betsaka zany ny olona voan'ny accident vasculaire cérébral satria ny izay étape psychologique an'ilay olona izay no tena jerena akaiky satria tena miteraka karazana fakivitsaina ary farerahan-tsaina goavana ho an'ny olona iray ny fahitany fa tsy afaka manao an'izay zavatra hoe tiany atao amin'ny
fiainana andavanandro intsony zany izy a fa tsy maintsy mila olona zany zavatra rehetrarehetra izany a dia mety mahatonga zany a ny akivina eo amin'ny olona iray ka mila dia mila zany a ny ataontsika hoe zany hoe ny fanohanana ny manodidina zany a izay resak'izay eo nefa ny fanohanany manodidina fa ianao izay voan'ny accident vasculaire cérébral koa eo ny dokotera anampy anao eo a ny physiothérapeute sy ny sisa eo a ny fianakaviana fa ianao ihany koa zany a no mila manao ny ezaka amin'izay resak'izay a miaraka amin'ny fanohanany manodidina ny mba tsy alatsaka ambany zany a ny moral fa rehefa manaraka tsara ara-dalàna an'izay zavatra rehetra ny tany saiko teo zay indrindrandrindra zany a ny eo amin'ny resaka fahasalamana dia misy zany a ny sasa bebe kokoa ny tsy apisy ny ataontsika hoe zany hoe rechute an'ilay accident vasculaire cérébral ary ny chance de récupération zany a dia ambany dia ambany kanefa tsy impossible misy ihany a ny ataontsika hoe une chance sur 10 zany a ny olona voan'ny accident vasculaire cérébral no afaka zany a hoe ahazo ny fahasalamana araky ny tokony ho izy zany hoe miverina amin'ny etany normal izany vitsy dia vitsy kanefa tsy impossible dia toy izay indray tompo klasy tompoko vavy no azona tolotra anao anio manao fa abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao bye bye